anisan'ireo firenena enimpolo amby-zato izay nanamarika ny herinandro mifandraharana na ny Global Entrepreneurship Week isika eto Madagasikara ka hetsika samihafa no entina hanamariana izany itony famelabelan-kevitra izay notanterana ety amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria teny Antaninarenina androany. Ny roa isan-jato ny tanora ihany no tody amin'ny fananganana ny orinasany eto amintsika raha ny fantatra nandritra ny famelabelan-kevitra ny tanterahana androany teny amin'ny anteneran'ny varotra sy ny indostria n'Antananarivo. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny herinandro ny fandraharahana na ny Global Entrepreneurship Week. Anisan'ny sakana ho an'ny tanora ny enti-manana hoentina natanterahana ny tetikasany. Antenaina hitondra vahaolana ho azy ireo ny hetsika samihafa izay tanterahana amin'ity herinandro ity. Tanjona dia voalohany aloha mampiseho inona zavatra misy mba ahafahan'izay fandraharahana izay velatra. Dikazay mampiseho dikazay mizara ohatra ny mpandraharaha mizara manao conférence tantara ny alalan'ny success story mba hampasehana ny tanora hiditra amin'izay fandraharahana izay. Faharoa misy ihany koa fiaraha-miasa io mety rehefa misy rehefa rahantsika zao any amin'ny ataontsika réseaux sociaux isan-karazany any dia misy activité roapolo eo amin'ity herinandro ity eto Madagasikara. Amin'ireo événement roapolo ireo zany misy telo izy no hoe asaina ny mpanambola, asaina ny mpandraharaha dia ampiaona jerena zany izy izay mba manana hevitra tsara dia vatsiana vola mba ahafahan'le hevitra mivadika orinasa afaka mampiasa olona sy mamoaka taraka tokony izy. Sady anisan'ireo mpikarakara no mandray ambara tamin'ny hetsika androany ihany koa ny solotsianan'ny vehivavy mpandraharaha malagasy avy eo anivon'ny EFOI izay vonona ny hanome tosika. Betsaka ny zavatra hoe ny tanjona zany no mikarakara ny vehivavy mpandraharaha. Raha ohatra moa hoe mihoatra ny tanora zany dia fantatra fa hoe ny tanora liana amin'ny resaka fandraharahana. Ary ohatra ka hoe vehivavy mpandraharaha zany dia efa vonona izay anampin'izy ireo satria ao anatin'ny misy commission zany izay hoe mikarakara an'ireo hoe vehivavy izay mety mbola manana projet na koa izay hoe vehivavy fantatra fa betsaka nefa ao anatin'ilay hoe tsy tena matianina na mbola hoe tsy ara-dalàna dia manampy amin'ireny vehivavy ireny sokajy-karazany ireny izay hoe toheditra hoe fandraharahana ara-dalàna sy ny ohatra ny ahoana fa tsy misy zavatra tokony ahina zany ny resaka fandraharahana rehefa vita vehivavy tsara mihitsy ny mandraharaha. Dia izay zany sady mamporisika ny tanora ohatra ny manintana ny tanora koa zany indrindra moa zany vehivavy hiditra sehatra ireny. Anisan'ireo hetsika mbola isy ny fampahafantarana ny tanora ireo dingana tokony arahana raha te hiroso amin'ny sehatry ny fandraharahana izay izy nefa tsy ampy eo am-pelatanany. Isy ihany koa ny fionana izay mety ahitan'ireo tanora fa matsim-bola mandritra ity herinandro ity.